Ny maraina teo kosa no nanomboka ny fihaonan'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'ny famahana ny krizy eto Madagasikara sy ireo mpanelanelana iraisam-pirenena izay nitarihana andriamatoa Joakim androany. Isan'ny nodinian'izy ireo tao anatin'izany ara moa ny firosoana amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Ny firosoana amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana ary koa ny fanatotosana ny tondrozotra entina hivoahana amin'ny krizy no voatodin-dresaka nandritra ny feonan'ireo vondrona politika nanosony ny tondrozotra tamin'ireo mpanelanelana iraisam-pirenena no tarihan'andriamatoa Joakim amin'ny maraina teny amin'ny Colbert tany Narenina. Samy nanana amin'ny fijeriny amin'ny firosoana amin'izany fifidianana izany ireo vondrona saingy samy nanamafy amin'ny tokony hirosoana hatrany amin'ny fifidianana ny ankamaroan'izy ireo ankoatra ny ankolafy Savelbert izay mivoaka ny trano fivoriana. Ny SPM manokana dia lazaina fa hoe tsy maintsy tonga mifaranana amin'ity anton'ity ny krizy ary olona zay voafidy no anohy ny tetezerika amin'ny fametrahana ny fototra matanjaka amin'ny vahoaka malagasy mba hahafahan'ny vahoaka malagasy zany manana ny mahizy azy manerina ny tontolo zao. Inona ny proposition nentin'ny TGV tao anatin'le mihaino ny TGV? Mihaino dia mihaino safidiana. Manainga ny vahoaka rehetra satria raha eo indray mbola hisiditsika sakana sy rosoana amin'ny fifidianana dia hijady eto sika ary fisahirana eto ny vahoaka malagasy ka manainga ny rehetra zay hanay koa mitovy aminay zay tonga tao eo fanapahakevitry ny CSE. Skopolna zany miankina amin'ny fitiavan-tanindrazana sy malagasy tsirairay avy indrindra ny mpanao politika sy mikasika politika. Zay zany ny antso ataon'ny Skopolna hoe ny safidy izay mipetraka amin'ny mpanao politika sy ny vondrona politika ankehitriny dia hoe na ilamotsika zany mitavavoaka tsara amin'ny krizy na hisavoritaka dia tsy fantatra hoe firotoana indray mbola iaino anatin'izao. Ho an'ny ankolafy Savelbert kosa izay mivoaka ny trano dia nilaza ramatoa Lalatsina Ravolomanana izay nisolo tena ny ankolafy fa tsy te iray tsokombakomba amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana misy fanilitiliana ny ankolafy misy azy. Mitaky hatrany ny hanatanterahana ny fampihavanana izay tarihan'ny filakevitry ny fiangonana kristianina malagasy na ny FFKM.